Mandateraka varavarana misokatra kosa ny sekoly ambony FG Paramay dia tsy ambato mitsangana amin'izao fotoana izao. Izy ireo moa dia manana ny lalam-piofanana gémologie, agronomie, informatique, paramède, tertiaire ary ny BTP industriel. Ho azy ireo zany tsy dia misokatra etsy amin'ny ambato mitsangana ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra maniry anaraka fiofanana eo anivony zany. Mazava ho azy misy ny tolotra omeny izy ireo ho an'ny mpianatra ao anatin'izay fankalazana izy ireo ny antsoina hoe salon de l'IFAG izay. Zay ny mahakasika an'iny fa anisan'ireo trano mpamokatra tsy nijanona namokatra horonan-tsary na ihany koa namokatra fampisehoana rakikira ho an'ireo mpanakanto ny Miritsoka production tamin'ny tamin'ny taona 2012 lasa iny. Isan'ny manana ny tanjony izy ireo ho amin'izay taona 2012 izay odiavintsika ity ao anatin'izay zava-kanto izay. Eritaona toy izao nametraka fanamby maromaro ny Mi-Ritsoka production nanamaria ny fahadimy taonany. Tanteraka teo amin'ny 700 teo izany na dia teo aza ny krizy niaran'ny rehetra niaina izay nahakasika ny tontolon'ny zava-kanto amin'ny ankapobeny sy ny fikarakarana hetsika manokana raha ny fantatry nandritry ny jeritotika izay notanterahana nandritry ny hetsika fiarabana tratry ny taonandroany. Raha ny fampatsiahivana ny oety ny talen'izany trano mpamokarana izany dia fampisehoana maro no notanterahana. Fanamby azo lazaina fa goavana totosa ihany koa ny nanampiana ny fitaovana mba anaraka ny fenitra na ho an'ny fanamafisam-peo izany na ho an'ny lumière, ny estrade sy ny hafa koa. Amin'ny taona 2014 ity dia manantena ny Mi-Ritsoka fa isokatra amin'ny fiaraha-miasa rehetra amin'ny mpanakanto, amin'ny mpanoana sy amin'ny hainao manjery. Dia somary sokatra kely par rapport amin'izay fanataona rehetrarehetra zay. Fa kosa ny loko izay matimatesanay hatramin'izay dia tazominay hatrany. Ny fampisehoana iarahana amin'ny Francis Turbo ao amin'ny CCSK Antanimena ny fa 14 sy 15 febroary ho avy izao no isantarana izany fisokafana izany. Tena misy zavatra proposé zareo hoe tena hoe anaovana mise en scène hatramin'izay anaovako sketch toko mbola tsisy mise en scène zany izy iko za ihany manao an'io. Fa zao zany dia arahaba soa arahaba tsara miaraka amin'ny fidy misy zavatra proposé lery ho atao. Tena tonga dia zao hoe mety zany ho. Nitondran'ny Fidy Rabarso, directeur artistique fanazavana ihany koa moa izany fisokafan'ny Mi-Ritsoka izany. Ny hitantsika hatramin'izay dia ny Mi-Ritsoka production dia manome toerana bebe amin'ny canton zavatra atao. Hitantsika izany hoe amin'ny production ny produit rehetrarehetra atao, ny organisation rehetrarehetra atao dia ezahana manana ny hoe qualité mba tena hoe norme internationale. Aloha tsy matahotra amin'ilay teny fa izay mihitsy ilay izy mba himezana na hatramin'ny fitaovana zany sy ny etsetraetsetra dia ny fikarakarana olona ao anatiny dia tena hoe mezana ho tena izay nataony Mi-Ritsoka hatramin'izay ary ngambontsika mba afaka manamarika an'izany mpanao gazety hoe mba référence ny Mi-Ritsoka amin'ny qualité ny zavatra atao. Amin'izao fotoana izao zany hoe fisokafana dia tsotra. Ilay fisokafana dia hoe Mi-Ritsoka ndray zany amin'izao fotoana dia te hitsangana amin'izay fanana ny fitaovana sy ny fahaiza-manao efa azo amin'izay tao anatin'ny 5 taona dia hitsangana amin'izay ho anisan'ny acteur amin'ny développement culturel eto Madagasikara. Tsy hijanona fotsiny hoe artiste efa lehibe sy efa malaza sy izay ihany no atao fa ho anisan'ny mihitsy ny Mi-Ritsoka zany tsy hoe mpijery fotsiny ny zava-misy rehetrarehetra eto Madagasikara fa ho anisan'ny ivoy an'izany amin'izay hoe raha manao tsapika mozika malagasy nge zany. Zay zany tsy tena hoe mozika mafana na mozika mangatsika na mozika zao tsy zany le hitondran'ny Mi-Ritsoka azy fa hoe mozika malagasy. Dia raha mozika malagasy raha ohatra hoe entre guillemets hoe tsapika ohatra fa tsy voatery tsapika foana dia anana hitondra ny tosony amin'izay Mi-Ritsoka. Voalaza fa ny fanjakana dia tokony hifanampy amin'ny artiste izay miady irery nefa mba mitondra fampandrosoana ihany koa.